Makasika ny solika kosa indray tapitra amin'ity farany volana ity ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa mpanjara solika hatreto mbola tsisy ny fifanarahana vaovao makasika izay vidin'ny solika izay ho an'ny volana jiolay no makandry raha tsika ny tatim-baovao iarahana amin'ny volana vavy sara Stefana Razafimadiby. Tsy mbola voafaritra hatreto ny fifanarahana vaovao eo amin'ny fitondrana malagasy izay soloan'ny OMH tena ministeran'ny solika ary ministeran'ny vola sy ny teti-bola fifanarahana eo amin'ny orinasa mpanjara solika eto amintsika. Ny 3 jona ho avy izao anefa no hifarana tanteraka ny fifanarahana eo amin'ny rotonta. Manoloana io dia ilaina ny idirana sy andrafetana fifanarahana vaovao. Araka tamin'ny pétrolier hatramin'izay aloha dia efa misy négociation dia samy olona lehibe mifanaraka zany. Ka effectivement tapitra zany amin'ity faran'ny volana ity zany ny contrat zay nifanarahana tamin'izareo dia resaka fixation du prix fa hisy accroître zany fivoriana miaraka amin'izareo afafantara fa ny zavatra atao manomboka amin'ny mois de juillet io tokony atao tamin'ny talata teo izy zany fa noho ny zavatra nandroanay tao amin'ny ministèren'ny hydrocarbure dia fantatrareo rehetra da mitranovaty dia izany fa mbola hitohy ny négociation fampirarahana miaraka amin'ireo pétrolier io afantarana ina ny atao tohizana ve io contrat miaraka amin'izareo sa misy zavatra hafa zany hoe schéma hafa ny atao miaraka amin'izareo. Nanomboka ny volana janoary teo dia 7,3 ariary ny litatra amin'ny lasantsy ary 3,7 ariary ny gazole. Ho an'ny mpanjifa dia betsaka ny fanahiana mety hisian'ny fiakaran'ny vidin-tsolika indray. Raha mbola tsy nilaza ny heviny ireo mpandrarahara tsolika efatra miasa eto amintsika dia ny Total, Galana, Jovenar, Shell. Ny avy amin'ny ministeran'ny solika kosa dia mametraka ny tokony hitazomana ny vidin-tsolika izay niaritra nanomboka ny volana janoary lasa teo. Négociation zany hoe raha tokony izy moa dia tokony hampakatra ilay izy fa nohon'ny hoe fanarahana dia toy atany zany resaka hoe tazomana ilay vidin-tsolika zany fa manantena zahay amin'izao crise zao amin'izao fotoana zao dia izay ny fanirian'ny fanjakana zany ny hoe tazomina ilay prix fa io miaraka amin'ilay négociation tsirairay ka raha ohatra ka tanteraka izay moa raha tsara fa ny fanirianay dia izay hoe tsy hiakatra ny vidin-tsolika amin'izao fangirifirian'ny fiainam-bahoaka ankehitriny ka miangavan'ireo pétrolier angambany fa hotohizana ilay resaka fitazomana vidin-tsolika io raha avy aty amin'ny administration. Araka ny fanazavana ny eton'ny tale jeneralin'ny solika Andriamatoa Velonarivo Pascal Clovis hatrany dia manodidina ny $200 sy $300 ny barilina ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny $200 zany tamin'ny fiandohan'ny taona.